Rehefa malala voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, tafaraka eto indray isika noho ny fandaminan'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka dia hitahy antsika ny Andriamanitra mba haizantsika mahazo ny tombotsoa faratampony amin'izao fandaharana izao. Eto isika hifampahery ny amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe manana hery hozaraina avy amin'ny tenantsika isika, fa ny hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra ilay teny velona sy mahery, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ka dia samy manomana ny fontsika indray mba handray an'izany hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ndao hangataka taridalana avy amin'Andriamanitra isika, mba hiasa ao am-pontsika ahaizantsika mandre ny feon'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, indreto indray izahay zanakao, noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao dia tafaraka eto amin'izao fandarana izao. Isaorana indrindra ianao ny amin'izany. Andriamanitra, raha sitrakao dia mba maniry izahay andre amin'ny fomba manokana indray ny feonao, hiasa manokana aminay any ianao, ary hiasa amin'ny fonay mba handraisanay amin'ny fahatsoram-po ny fampaherezana sy ny hafatra avy amin'ny teninao. Ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ravina malala, ohabolana toko 7:9. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Efa nresantsika tamin'ny lasa le hoe izy andamina ny lalanao, izy ilay Andriamanitra, Andriamanitra namorona antsika, ilay Andriamanitra mitazona an'izao rehetra izao eo amin'ny tana maheriny, dia izy no andamina ny lalantsika. Ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana, ahoana ny fomba hoentiny mandamina ny lalantsika, efa niresantsika teto tamin'ny fandarana tany aloha hoe Andriamanitra dia nanolo-tena mba hiaro antsika, omba antsika, hampianatra antsika, hanolo-tsaina antsika. Dia rehefa manaraka an'izany toromarika rehetra izany isika, dia mbola izy koa no mbola ahalavorary an'izany lalantsika miaraka amin'izany. Izy andamina ny lalanao. Dia tamin'ny farany tsika efa niresaka ihany koa ny hoe fanenjarantsika kosa dia ny matoky azy. Matoky azy amin'ny fonao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Androany indray tsika dia hijery an'ilay hoe manaiky azy, maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Teo aloha zany dia hoe matoky azy, mametraka ny fitokisantsika amin'ny rery ihany. Dia androany indray aoka mba ho enarantsika indray izany hoe manaiky an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana moa le hoe manaiky an'Andriamanitra? Misy tantara anankiray ao amin'ny soratra masonao tamin'ny Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia zao ny vakintsika eo amin'ny Mateo toko 9, dia ny 7:20. Mateo toko 9, 7:20, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Nanonjanonja ny ranomasina, nitsoka mafy ny tafiotra, ary dia efa saika rendrika mihitsy ilay sambo kely nitondra ny mpianatra. Tao anatiny koa Jesosy tamin'io, ary soa ihany fa niaraka tamin'ny tao Jesosy. Dia ny mpianatra moa zany nisaviritaka teo, sahira-tsaina, nikorotina teo, ahoana ny atao? Maty etontsika. Nifoazina Jesosy satria Jesosy matory am-piadanana, na zany aza ny zavatra niseho. Foazina Jesosy. Jesosy eo maty zahay, ianao ty tohatra ny tena tony dia tony, ho faty angentsika. Dia nifoha Jesosy, dia niteny tamin'ny rivotra sy ny ranomasina izy. Dia inona ny zavatra niseho? Tony tsara izany. Dia nitsangana izy ka niteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Talanjona ny olona. Ahoana ry ty Jesosy ty? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy.
raha avaka malala. Ilay Andriamanitra namorona antsika miaraka amin'i Jesosy Kristy izay nahariana izao rehetra izao dia mifehy ny zavatra rehetra. Na toy inona tafio-drivotra, na toy inona fisambaravara ny ranomasina, azonao ataony matoky azy. Izany no lesona ampianarina amin'ity tantara ity ary voasoratra ho antsika eto. Marobe no mbola mety lesona hafa ankoatran'izay fa azo antoka izay lesona resantsika izay hoe ny rivotra sy ny ranomasina manaiky azy. Manaiky azy. Ary zah, ianao, tsika ve manaiky azy? Obolona toko 7:1-9 maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Manaiky an'Andriamanitra. Indraindray manana fanarinana vetsovetsom-po izay afa-tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na dia isika zanak'Andriamanitra aza. Fa zao hoe rehefa ny tenin'Andriamanitra no miteny, rehefa Andriamanitra no milaza amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina sy amin'ny alalan'ny zavatra hafa dia zao maneke ho ahitsy. Rehefa ilay fanitsiana izay diso no manitsy ianao, rehefa ilay fitaizana amin'ny fahamarinana no miteny aminao. Maneke ho ahitsin'Andriamanitra. Maneke ho ahitsin'Andriamanitra. Fa ireo toe-javatra miseho tafio-drivotra sy ny sambaravara ny ranomasina eo amin'ny fiainanao aza, anaiky azy ireo. Anaiky azy ireo raha manaiky azy koa ianao dia ho hitanao fa izy andamina ny lalanao. Misy toe-javatra anankiray ihany koa amin'ny Marka toko 1:7-20. Marka toko 1, vakitsika ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia gaga ny olona rehetra ka fanontany hoe manao ahoana re zao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza ny didiny ka dia manaiky azy. Ravaka malala. Tsy ny fisamboaravoaran'ny ranomasina sy ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainanao ihany no alamin'i Jesosy. Fa izay asan'ny fanahy maloto rehetra, ilay devoly Satana mpamitaka izao tontolo izao, raha tena anaiky an'Andriamanitra ianao, dia manaiky azy koa ireny zavatra rehetra ireny. Fanahy maloto manaiky azy. Manaiky azy. Eo amin'ny fiainantsika misy ny fanahy izay tafiditra, fanahy maloto tafiditra ao amin'ny olona anankiray. Zava-misy zany. Ara-baiboly zany, baiboly mihitsy milaza fa ny devoly dia miditra ao anatin'ny olona anankiray izy mba hampijaly azy, hanakorotana azy, hanimba azy, angamba aza mety hamono azy mihitsy aza. Efa niresantsika tany aloha hoe raha tena toky an'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra ny hiaro antsika. Fa androany ny lesona raisintsika eto dia izao, fanahy maloto manaiky an'Andriamanitra izany. Raha tena ato anatiko tokoa Jesosy dia tsisy fanahy maloto afaka hiditra ao. Satria ireny dia manaiky azy daholo ireny. Tsy mahery no ny herin'Andriamanitsika ireny. Rehefa misy olona izay atao hoe azo mpanahy maloto, azo ny demoniaka sy ny sisa. Indraindray misy ilay hoe namoaka demonia. Marina izany. Raha tena ataon'Andriamanitra fitaovana ianao hamoaka demonia. Fa zao raha ao anatin'iny olona iny Jesosy, tsisy devoly tafiditra zany ao. Fanahy maloto manaiky an' Jesosy daholo ireny. Ka tsisy hoe sady ao Jesosy no ao ilay devoly, tsisy an'izany. Ry havako malala, ny zavatra tena tokony ataonao raha tratran'izany fisavoritana izany ianao amin'ny fiainanao hoe misy herin'ny ratsy ao anatinao ao dia tena tsy hitanao mihitsy hanaovana azy. Na olona malalanao akaiky ny fonao, ny vahaolana dia izao, raisy Jesosy dia ataovy tena tompon'ny fiainanao izy. Fa tsisy devoly tavela zany eo.
Ianao io aoka Kristy no onona ao anatinao, ohatra ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. De hitanao tsisy devoly tavela zany eo. Raha misy olona ampahoriany demoni, ampaherezo izy, le olona mihitsy teneno, raiso Jesosy ho tompon'ny fiainanao. Fa tsisy devoly hijanona zany eo. Tsy hoe ianao hiteny amin'ilay devoly hoe mialahy, fandroana devoly, délivrance, mialahy tao, mialahy aminy eo. Le olona nefa rehefa avy eo tsy manolo tena ho an' Jesosy akory izy, de inona moa zany? Inona ny tombony azo amin'izany? Fa le olona mihitsy mila mandray an' Jesosy izy. Fa ny fanahy maloto io anaiky an' Jesosy io. Romanina 7:20 de zao no vakiantsika. Romanina 7:20 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ara-lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra zay zavatra noforonina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ravako malala, Andriamanitra ilay namorona anao, tsy manana zo ianao ho be famaliana aminy, tsy anaiky azy. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, de izy andamina ny lalana. Manaiky azy, aza be famaliana, aza mikiomy amin'Andriamanitra. Fa zany no ambaran'ny soratra masina eto hoe ianao ange noforonina, Andriamanitra ny namorona anao, ka aza mikiomy amin'ilay mpamorona anao hoe ianao namorona ahy, fa maninona koa ary no nataonao ohatran'izao no namoronanao ahy? Tsia, maneke azy de izy andamina ny lalanao. Ravaka malala, ny akamaroan'ny toe-javatra izay mampisamboaravoara ny fiainantsika de ny tsy fahaizantsika manaiky azy. Izy ilay namorona antsika. Fa ny mpaminany Isaia ihany koa manao fanambarana izay mifameno tsara amin'io. Romanina 7 vakiantsika io, Isaia 5:7 de zao no vakiantsika eo amin'ny 7. Isaia 5:7 lozan' izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany reny. Ny tanimanga va hiteny amin'ny mpanefy azy hoe inona ny ataonao, na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy? Ravaka malala, raha misy mpanefy tanimanga, de azony ataony manefy an'ilay tanimanga volavolainy araka izay itiavany azy. Fa tsy afaka mandà ilay tanimanga hoe aninona ny ataonao, mba voninkazo ny tiako fa tsy vilany. Vilany zany main'ny hafa ary, voninkazo mba ary amin'ny salon ary, tsy afaka miteny an'izany. Ny tanimanga, zany no ohatra raisin'ny soratra masina eto. Jeremia 9:20 de vakiantsika ny 1 ka hatramin'ny 9, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 9:20 manomboka amin'ny 1. Zao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah: mitsangana ka midina ho any an-tranon'ny mpanefy tanimanga, ary ihany no ampandrenesako anao ny teniko. De nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony, arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafandray arak'izay tiany ny mpanefy tanimanga anaovana azy. De tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va aho ry taranak'Israely, hoy Jehovah? Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, de toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Tsisy tanimanga ka hiteny andà ny tompony hoe tsy izao ny anaovanao ahy, na hoe ianao aza mikitikitika ahy. De toy n'ilay tanimanga manaiky ny fanamboarana famolavolana ataon'ilay mpanefy azy, de tokony ho toy izany tsika rehefa manaiky an'Andriamanitra. Maneke an' Jehovah amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Tena teanao fanandramana an'izany hoe Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao ve ianao? Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Ary indrindra ity no amaranantsika azy,
Ny fanekena azy, asan'ny apôstôly 5:5-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, asan'ny apôstôly 5:5-7. Ary izahay dia vavolombelona zany zavatra zany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Raha afaka malala, ny fanahin'Andriamanitra omeny izay manaiky azy. Ho feno ny fanahy masina ianao raha tena anao fanandramana n'izany hoe manaiky azy. Hitanao anie Andriamanitra mba ho isan'ireo izay voarakitra ao anatin'ilay hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Tsika rehetra izao anie mba samy hanaiky an'Andriamanitra, ametraka azy eo amin'ny toerana maha-Andriamanitra azy, ary mipetraka eo amin'ny toeran'ny olombelona malemy, tsy tanteraka, kanefa manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Ndao hoe tsika mibavaka indray izay, hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra, saotranao zahay noho ny fananarana ataonao anay. Saotranao zahay noho ny torohevitra sy fampaherezana omenao anay amin'ny alalan'ny soratra masina. Mangataka izay, Andriamanitra, ampianaro anay ny tena manaiky anao. Anaiky anao amin'ny alehanay rehetra. Ny fanahy maloto aza manaiky anao. Ny ranomasina sy ny rivotra aza manaiky anao. Ampio izay mba ho endry Andriamanitra, mba ho tena anaiky anao. Amin'ny andro sisa rehetra izay omenao anay, dia manaiky ny maha-Andriamanitra anao. Ary anaiky anao tsy amin'ny lafin-javatra sasany eo amin'ny fiainanay ihany, fa mba ho tanteraka aminay ilay hoe manaiky azy amin'ny alehanay rehetra, ka dia izy no andamina ny lalanay. Dia ianao Andriamanitra izany. Ho anao irery ihany anie ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.